maninona no misy ny tsy tena hoe disadisa angamba mety tarao loatra angamba le terme hoe disadisa fa méfiance fifampiahiahina animosité koa ve malaza azy entre ny samy diaspora aty ampitan-dranomasina sy eo amin'ny diaspora ary reo malagasy any an-tanindrazana. Efa nisy vidéo live nataoko efa ela fa any amin'ny podcast any amin'ny Spotify mampirisika anareo azy zay afaka mijery Spotify fa navoakako any ilay nisy fampianarana efa ela momba an'io diaspora io tam'izay fotoana zay le lohateny de nataoko hoe diaspora sa diapotaka, zay le jeu de mots, diaspora sa diapotaka. Maninona no mitraité ny momba ny sujet ny diaspora? Raha mijery ny fiainam-pirenena atsika hatram'izay nanomboka tany amin'ny nazahoana ny fahaleovantena ka mandraka ankehitriny dia pilier na base anankiray eo amin'ny fiainam-pirenena ny diaspora. Diso mihitsy zany ny filazana hoe tongava ty Madagasikara nareo any amin'ny diaspora fa raha sanareo fa eto ny ozy anareo no ozy ny olona no misy ny tena terrain de jeu, tena diso zany. Raha ohatra ka hijery ny tantara fotsiny tsika ohatra zao ny fomba ny histoire ny indépendance taty Afrika dia ny zavatra tsara ho fatatsika de zao fait historique aty fa tsy hoe ny fahitako azy miainga avy amina réalité tsika dia ny mouvement indépendantiste contre la colonisation no nanomboka ny combat amin'ny ady amin'ny fahazahoana ny fahaleovantena. Ny aty an-tanindrazana na tany Afrika tay izy io na tay zany pays africain na ty Madagasikara dia nanohy fotsiny lay combat zay natomboky reo olona tany apita. Tsika zao nananany Raseta, nananany Ravoangy, nananany Jean-Jacques Rabemananjara sy reo olo-kafa reo mono malaza. Fa tsy tsika rery fa manerana ny Afrika dia manerana ny Afrika dia ny mouvement afro-indépendantiste no pitikafo voalohany niteraka ny mouvement contre le colonialisme. Anome ohatra anankiray am'izany tsika anisan'ny malaza indrindra ty Afrika dia ny asa soratra nataony Senghor izay namoaka ny atao hoe la négritude. Satria isika dia nozanahana tamin'izany hoe vous êtes des nègres, zany hoe anisan'ny fampietrenatsika le hoe nègre olona mainty zany sy ny sisa de noraisiny Sédar Senghor io de nataony mihitsy hoe la négritude. Tanareo zany ny anarana nanesona atsika no noraisina hoe philosophie de vie mihitsy de malaza be zany philosophie de vie na négritude nosoratany Senghor zany ary anisany influencé ny académie française ary nanova ny politika internationale any frantsay ny asa soratra zany Senghor zany. Anatin'izany koa reo avaram-pianaratsika malagasy toan'izy telo lahy nalaza tamy Frantsa. Zay zany zavatra anankiray tsara fatatsika zay. Miainga avy aty amin'ny diaspora foana ny mouvement politique na ny révolution any Madagasikara. Ary io fantatry ny mpitondra mifandimby rehetra ny force ny atao hoe mouvement diaspora. Tsy mahagagahy
raha mandraka kehitriny isika diaspora tsy mahazo mifidy. Anisan'ny zavatra takitsika io hoe rovina ny diaspora no afaka hifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ohatra, amin'ny fifidianana député bentanàna tsy resahana, dia ny fausse excuse zay nyvoizana an'izy io de ny hoe problème teknika, sarotra be ny fandaminana an'izany, mila lamina, mila zao, fa ny tena fond du problème dia ny vote ny diaspora dia tsy hay vinavinaina mihitsy. Et non seulement ny vote ny diaspora tsy hay vinavinaina, fa fort possible ny fifidianana aty amin'ny diaspora hi-influencer ny fifidianana any Madagasikara. Donc zany natao mihitsy zay tsy araikitra an'io fifidianana io, ka eto zany aho de efa manipy hevitra sahady ho anareo ao amin'ny régime ny refondation, raha te hanao fanavaozana ianareo dia aza verezonjo ny malagasy miparitaka eran-tany. Misy ny moyen technique ahafahana mamany zany, misy ny fomba ahafahana mampandeha an'izany, fa zany zao raha ohatra ka fitondrana tena sahy hitondra fanavaozana dia iza no anome droit de vote ny diaspora. Avela koa niny fa tsy resaka zay loatra ny tiako atongavana, verina amile resaka hoe fifandraisan'ny diaspora samy diaspora. Ny olana koa ane de zao hoe tsy mifankahazo ny diaspora samy diaspora. Ao ny resaka disadisa-piarahamonina iny tsy idirantsika iny, fa eo amin'ny lafiny akapobe ny resahako. Inona ny mahatonga ny diaspora malagasy faible par rapport ny diaspora ohatra hoe ny arabo? Zareo tsara mihitsy zany atao hoe tavaratra zany, ho atsika mipetraka ty Europa malala tsara hoe matanjaka reo tavaratra reo, no nafokafokaitsika izy reo hoe tavaratra, fa redoutable ry zalahy satria ry zalahy zany tena manana an'le esprit communautaire zay tsy ananatsika malagasy aty am-pielezana. Esprit communautaire, tsy communautarisme fa esprit communautaire. Ohatra zany zao hoe eto am'ty tanàna kely misy anay ty eritreretinareo tanàna village faran'izay kely aty a Belgique ity, raha tsy diso anisan'ny la plus petite commune de la Belgique, pour ne pas dire la plus pauvre, fa isaky ny asabotsy démonstration de force ny turque eto amy resaka mariage zany io dia mampitolagaga mijery an'zareo. Tsy dirako hoe avezana hitany vola sy tsy any resaka, fa lay esprit communautaire ny tavaratra, esprit communautaire ny africaine, esprit communautaire ny ohatra hoe russe, libanais, albanais. Zany communauté albanais zany misy faritra sasany tsan'ny polisy misy idirana tellement zareo ils sont bien organisés, solidaires. Fa ny gasy re tompoko tsy manana zany esprit communautaire zany, fa ny faiblesse ny diaspora malagasy dia esprit communautariste. Zany hoe ao anatin'le hoe gasy dia aveo ndray zareo atsika mbola hoe fikambana niteraky ny betsileo, mialatsiny raha manona anarany, fikambana niteraky merina, fikambana niteraky ny antakarana, fikambana balany avy any amin'ny sanany zanaky ny sud-est, balany azonareo izy de mety teny amiko nareo hoe ianao kosa le pasteur avy aleo ny olona baiaka, za d'accord, fa le esprit ambadiky le izy ho an'ny malagasy mipetraka ty andafy etya rehefa misy an'ireny lanonana na balina na je sais pas quoi reny fa tena fraiky tsy maintsy miafara amin'ny totondry hoe mialany zalavy any Diego dia tsy mataty ry zareo avy any Tuléar de mifanindry dia etretinareo am'ireny le hoe RNS reny, mialatsiny aminareo mpiorganiser le RNS rencontre nationale sportive io, tokony force mobilisatrice na catalyseur ao any gasy
au contraire fampiderana taimby no atao any misy olona ne tsy fantatrareo any a Madagasikara fa tena ohatrany mamonjy zaika be mihitsy izy mamonjy any URNS io mba zaika be misy olona any kristianina analanareo any kristianina miasa mafy ohatry ny omby izy mandritry ny taona juste pour aller au RNS de ina nataony amin'ny RNS any a fampidera hoe samy tafita nefa tsy tena marina mahavita manofa tôbila Porsche Cayenne ny sasany nefa miasa any amin'ny McDo tsy manambary a zany hoe ny économie an'iray manontolo arefitra ny anatin'ny week-end anankiray juste pour la frime de mifanitsaka am'izay hoe mialany ny avy any ananina de mialany ny avy any ananina esprit communautariste fa tsy esprit communautaire de tena faible be misy tsika par rapport ny communauté hafa donc zany a na ohatra fotsiny zao rehefa hoe miovan'ny régime mahita taratra tsara tsika tonga ny filoha-pirenena anankiray manao visite ny diaspora aty andafy de tonga dia na ny organisateur de efa mandamina hoe reto karazan'olona reto any no asaina na ferana ny olona makao satria azonareo izy faible be tsika donc zany déjà le diaspora malagasy entre misy samy izy tsy hoe tsy mifankahazo fa mifamorika zay ny ray ny faharoa koa zay tena sarotra de ny diaspora makany Madagasikara lay a Madagasikara dia mi se sentira hoe ela miseho amilay tonga ty amy tanàna aloha ny complexe tsy resana ntsony satria misekoseko kosa le avy ety indraindray tsy afeniny zany misy ny manana toe-tsaina ohatrany hoe avy ety andafy izy de ohatrany hoe izy ny rôle nefa koa na zany naty zany a ny any toerana koa lasa mana toe-tsaina hoe ianao zany a de natao isponsa fotsiny fa tsy mise sentira tso zany le olona avy ety hoe fianakaviana na hoe ataotsika hoe tarika tsy mise sentira tsony izy hoe iray aminy marina fa mety geste sasany reny zandra zay ny fianakaviana ina fa quelque part rehefa tena tonga anao ka ohatra hoe misy resa-pianakaviana atao dia ianao tsy considerena fa ianao zany asena mamatsy fotsiny maprevy manao fety sisa de zay fa rehefa tena idirana am'izay zany le problème mpianakaviana dia tsy hoe mise à l'écart eo zany misy anankiray zay constat hitatsika fa idiratsika lalindalina am'izay le rafiny ohatrany eo amin'ny fampandrosona ny resahako ny teny hoe diaspora de avy amy teny grec izy io ny dikany hoe diaspora amy teny greka de hoe éparpillement d'une population tsy hoe mipila ravinahitra fa éparpillement zany hoe miparitaka ary ny olona tena manana n'io fotopisaina diaspora io de ny jiosy no tena manana n'io fotopisainana diaspora io satria zareo a rehefa any am'izay misy azy any de tena zay mahatonga anjosy matanjaka satria ry zareo zany miseparpie io miparitaka manera-tany io a dia mamafy ary miady ho an'i Israel tezitra daholo ny olona hoe manjakazaka mihitsy reto jiosy reto manapatra ny fahefana satria zareo manana toe-tsaina hoe tsy maintsy miverina any Jérusalem ny jiosy anankiray na miliardera toinina izy ka manana ny toerana maizy azy eran'izao tontolo zao rehefa feno romby folo taona ny tovolahy jiosy un vrai juif convaincu de maka tsy maintsy mandeha any Jérusalem manao bar mitzva ina zany bar mitzva zany hoe ohatrany hoe confirmation antsika kristianina fa iny zany hoe rite de passage avy amin'ny adolescence
l'enfance vers l'adolescence dia misy rituel atao any amin'ny synagogue azo ny atao ihany zany any ampandehanana any fa tena hoe tezaina mihitsy hoe tsy maintsy any Israela manao bar mitzva le toetsainy zareo mihitsy zany zay de zay mahatonga ny zareo manana force de lobbying maneran-tany redoutable zareo satria ils sont forts à l'extérieur dia tonga amilay misy firekevitra nataony monsieur tonomialatsela tomiaketra monsieur Alan Mancier isorako azy manokana na nivoy zany foto-kevitra zany malagasy izy io diaspora ozy izy hoe tokony voizina ty amy diaspora ozy izy amy monsieur Alan Mancier ny hoe il faut protéger Madagascar de l'extérieur si possible ny iarovana ny Madagascar eo atoerana fantatrareo ny antony corruption fantatrareo antony hoe tsisy liberté d'expression zany Madagascar na iza iteny na iza iteny tsisy eo mandeha sarika ampandrina rehefa ariva ny andro donc ho anareo le miteny hoe ho an'ny olona tsy ataoko hoe nareo satria inoko fa nareo olo mahalala an'izany ho an'ireo zay miteny hoe modia ty Madagascar raha ty tandrazana ny tena ty tandrazana aza dia manao fananina manao exil ny tenany ka miaro any Madagascar any tsy moramora anie zany manao exil zany tsy moramora ary sika gasy manana an'le hoe l'appel du sang l'appel du sol mafy be ty amy gasy aty zany hoe manina ny gasy mandany vola amina tapitrisany mampodiny razana avy aty makany Madagascar bon samy manana ny faharesendatriny any fa le philosophie ao ambadika dikan'izay zany a lay protection ny Madagascar avy aty ivelany toetsain'ny diaspora maneran-tany io zany force an'ireo marocain reo reo turc reo miasa mafy ohatry ny omby izy aty a de aveo izy a mody miinvestira any amy zareo reo polonais reo koa manao an'izany portugais reo toetsain'ny diaspora zany zany hoe mandeha miparitaky izy fa aveo izy maka poste d'influence aty ivelany mba hafahany miaro an'le fireneny aveo amin'ny toerana zananany biblika koa zany raha jerentsika ny soratra masina amin'ny tantarany Daniel sy ireo namany telo lahy Sadraka Mesaka Abednego dia en exil zalahy tsy hoe manao vacances de nitabatambazany mpanjaka hoe anao miaraka nareo miaraka amy latabatra misakafo amiko isakariva de tsy nety Daniel non zaho zy Daniel tsy iray latabatra aminao fa ny excuse ny Daniel de hoe zaho zy izy manany régime arahako ara-tsakafo tsy mety aminay ozy izy io sakafonao io matsy an'lay chef cuisinier ny mpanjaka fa aloha zay izy inana hany kotrana foana de ozy izy le chef cuisinier ny mpanjaka non mahazo demande explication mpanjaka aho zy raha tsy mety misakafo amy latabatra ny mpanjaka ianareo teneno izy hoe zahay mihitsy ny teny aminao hoe tsy sakafo zahay tsy hoe tsy mifanajana azy fa tsy mety amy régime alimentaire anay sy le interdit amy fivavahanay mody moetiny any le izy fa ny tena raisonnement ambadiky Daniel de ity tsy te hiaraka amin'ny ny babylonianina izy satria sao dia tamana ny Babylone am'le hoe tambatambazina karakaraina de tsy atsiaro any Jerosalema intsony ary zay mahatonga le salamo manao hoe lozako ok raikitra amy lalaniko ny lelako raha tsy mahatsiaro anao ry Jerosalema zany hoe mizatra izy zany am'le fomba fiainana tsotra mba iraisany solidaire am'le fahorin'ny jiosy any an-tanàna le solidarité émotionnelle angamba lazantsika azy any an-tanàna dia se privé izy ny avantage noho ny manina filazana azy noho ny izy tsy mandeha any an-tanàna tiako tenenina aminareo zany de ty hoe
parfois koa mise privé zavatra be dehibe ny diaspora surtout amina opinion politique ohatra zao pour protéger Madagascar. C'est un choix ho anareo zay malala tsara ny positionko tsy moramora manao an'izany zavatra zany kanefany a izay no marikana solidarité ananako amin'ny tanindrazako fa raha ohatra ne ka hoe igalabona entre guillemets tsy haiko moa zay hoe mo azo lazana azy amin'ny avantage sy ny fiainana tia misy ane malagasy maro efa tena ny couper cordon ombilical tanteraka hoe non zany amin'io firenena io pasteur de mifona aminao fa efa vitatreo nana vitatreo ny a Madagascar leo a tofoka et ils n'ont pas tort fa ny tena tsy mety na de fantatra ihany aza fa hoe mafy ny raha misy mpanompon'Andriamanitra anankiray koa misoratra masinao diaspora jiosy akana lesona koa i Nehemia zany le mpitondra kapoaka ny mpanjaka Nehemia dia pardon le mpitondra kapoaka tsy hoe serveur fa iny zany homme de confiance ny empereur donc zany a olona estimé ny mpanjaka ary tena nanany confiance gaga ny empereur indray andro fa malomalo kendrika i Nehemia fa maninona ianao no malahelo tareto zao izy le mpanjaka de tsy afaka ny anafina alaheloko aminao ry mpanjaka fa mahazo vaovao any tanàna fa mijaly ny ovaokako miray tanindrazanamiko zay ve ozy izy ny mampahory anao zay ozy mampahory ano inona ny azoko anampina anao izy izy de ozy izy hoe aloha aozy izy andeha ody aloha andeha kely aloha fa tsy hoe andeha ody dia ikarakarany any de ozy ny mpanjaka hoe omeko amin'ny trésor impérial lenao ifinance ny dianao voalohany rena ary hanamboaranao de zay nanamboarana ny mandany Jerosalem jereo tsara ny toerana nananany Nehemia sy ny estime nananan'ireo ataotsika hoe vazaha raisina amy toerantsika zany any Nehemia no nahatonga fikarakarana ny Jerosalema ka nanamboarana ny mandany Jerosalem zany hoe ny position sociale na ny estime ananany olona aty ampielezana anao tokony hisy impacta amin'ny firenenao fa raha ohatra fotsiny hoe efa metimety anao aty mety ny fiainana tafita dolo neky izy sisa fa tsy misy impact amin'ny firenena dia tsy mitena koa re fahotana tsy any fa eo no mampisy an'ilay olana zany zay zany no taridresaka fa za tsy valapatra be fa tiako ianao échange tsika eto satria maromaro tsika manaraky eto na ny Madagascar na ty ampielezana mba te hieny ny version nareo aho ny hevitrareo ny amin'io resaka fifandraisana samy diaspora io inona ny olana hitanareo amy samy diaspora malalaka ny fitenenana ary inona koa ny hitanareo olana eo amy fifandraisany diaspora sy ny malagasy ny tanindrazana sokatra zany ny okevitra dia afaka miklique nareo am'lay sarin'olona anankiroa mifanakaiky io ny ray bleu ny ray rouge clique nareo dia mampiditra nareo arak'izay da hoary taridresaka fotsiny ny anjarako teo ka ty zavatraka ty tsy mety lay hoe ina lay hoe ia manao live ataotsika hoe tsy matetika fa voverina kely ndray eto tiktok zany efa nanao taloha fa zao vo manao kely eto fa amina tematika momba ny raha raha-pirenena surtout